mikasika ilay fitsamborana ny Clémence sy Baba androany ohatra. Araka ny lalàna manan-kery eto Madagasikara, ao amin'ny 15 ny lalam-panorenana, mananjo amin'ny fahalalahana ny olona tsirairay ary tsy azo samborina na tazonina amin'ny fomba tsy ara-drariny. Raha ny lalàna malagasy ihany koa, ireto ny toe-javatra ahafahana misambotra olona, hoy ny mpahay lalàna nitondra fanazavana. Voalohany, flagrant délit na tratra ambodiomby. Faharoa, didim-pitsarana. Fahatelo, baiko avy amin'ny mpampanolalàna. Azo samborina zany ny olona raha tratra ambodiomby nanao eloka iray, raha voenjika avy hatrany taorin'ny eloka nataony, raha hita miaraka amin'ny pirofo mazava, ohatra ilay zavatra nangalariny. Tsy mila baiko mialoha avy amin'ny mpitsara ity karazana fisamborana voalohany ity. Fisamborana faharoa, ilay mandadare, fisamborana avy amin'ny didim-pitsarana. Irosona ny fisamborana rehefa misy famitorana ara-pitsarana, ka noho zany dia ny mpitsara mpanao famitorana no mamoaka ny didy fisamborana. Ny fisamborana fahatelo dia ilay baiko avy amin'ny mpampanolalàna, ka tsy maintsy manana antony ara-dalàna mazava ilaina amin'ny famitorana. Ny aiza amin'ireo karazana fisamborana telo ireo no nirosona ka nahafahana ny sambotra ny Clémence sy Baba, hoy ny fanontaniana apetraky ny be sy ny maro. Laza ny prefet-n'Antananarivo fa tsy nanome baiko isamborana azy ireo, fa ny mpitany filaminana no nandray fanapakevitra, satria voalaza fa mikonikonina fanakorontanana. Fanakorontanana ve ny fangatahana lalana aneo hevitra, hitaky vahaolana, iverenan'ny jiro sy ny rano eto Antananarivo renivohitra. Tsara ho fantatry ny rehetra fa tsy ara-dalàna ny fisamborana raha tsy manaja ireo fisamborana voalazan'ny lalàna. Antony mampametra-panontaniana ny maro, natao aniza marina ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena, toa ampiarina amin'izay mahamety ny mpitondra sy izay tompon'ny fahefana, toa raisina amin'izay itiavana azy sy ahazona tombontso manokana. Tsika izay fa makafaka an'izay Andria Tsilavergaetan Andrianarivo Afatra makasika ny raharaham-pirenena eto amintsika, satria betsaka ny olona manao lainga, betsaka ny olona mavandivandy ozy tsika any amin'ny fitenenana any, betsaka ny olona tia an'izao fitondrana zao sy misolelaka ao anatin'ilay izy any ka lasa mandeha any amin'ny tsy tokony ho izy. Raha ny vahaolana eo amin'ny resaka mombana herinaratra sy ny rano fisotro madio dia alonga raha tsika mitahiry rakim-pe foana, dia ilay rakim-pe ny averintsika dia manamarina an'izay hoe manohatra be fahatany ve, dia enotsika izay rakim-pe zay Andrianarivo Afatra. Mianatra amin'ny famitahana sy mifamadian'ny olona mikasika ny herinaratra, tsy teny hoe kapokako fotsiny zany, fa ny olona mila zavatra refisiny, mila zavatra précis. Nolazaiko mivoaka malagasy dia tsotra. 400 mégawatt ny famokarana herinaratra napetraky ny mpitondra rehetrarehetra ny fandimby teto Madagasikara. Velirano nataoko mivoaka malagasy fa ao anatin'ny 5 taona, ny zavatra vita atao anatin'izay 7-10 taona zay dia ho ataoko ao anatin'ny 5 taona, ka apiko 400 mégawatt ny famokarana herinaratra manerana ny Madagasikara. Ny politika tsy natao an'ny olona madio fo, ny politika tsy natao an'ny olona milaza ny marina, fa ny fanaovana politika indrindra fa eto Madagasikara dia azo ataony mandainga, azo ataony mamitaka, ary azo ataony mamadika, ary mbola azo ataony vadibadika. Mazava izay faneho-kevitra ny le olona le tena le irahanareo zay miteny zay, mazava izay faneho-kevitra izay. Politika ozy izy tsy natao an'ny olona madio fo, ny politika tsy natao ilazana ny marina, fa ny politika dia mandainga, mivadibadika, ary azo atao ihany koa ny tena mivadika. Nareraka dia efa miteny azay a. Ny vaovao milatsaka zany zao avy any amin'ny sehatry ny amin'ny alalan'ny tambajotra-tseraserin'ny Randriana Solonaiky sy teny dia nosamborin'ny mpitano filaminana manao teny fanamina sivily i Baba sy Clémence zao marainy zao. Tsy mbola fantatra zany izy minadao hoe nentinaiza fa mpitano filaminana manao fanamina sivily no naka azy teo Analakely. Zany hoe raha jerentsika zany dia mipetraka ihany la izy hoe matahotra ny resaka momban'ny fanehoan-kevitra, mbola fanehoan-kevitra ty resahantsika ty a,
tsika tsy milaza zavatra any amin'ny zavatra hafa hoe misy zavatra hodo eto Andrianarivo avatra de efa miteny azay a tsy mbola miteny tsika hoe hodo raha ihany na hodo ihany fa itsika fotsiny mijery hoe misy olony reto entaniny sy manosika azy ao aminy ohatran'za ohatrany Andrianarivo avatra ohatrantsika rehetra manosika atsika le hoe tsy visiny le rano fisotro madio manosika atsika le hoe fahatapaha le herinaratra tsika tsy le herinaratra le bariany tsara le izy a fa tsy le bariany ihany ny ilaina le herinaratra fa herinaratra tao iasana ny ilaina mazava angambo zay de efa miteny azay a de rehefa manao hevitra le olona mitarika an'le bidon jaune miaraka mitady sy mitondra labzi avony nampiretina de mametraka ny atotataratasy amin'ny fahazahon-dalana eritreretrika eno tsara le filazako azy a mametraka ny atotataratasy ho amin'ny fahazahon-dalana zay atao amin'ny alakamisy 25 volana septambra de samborona nareo raka samboronareo mipitondra za tena miteny ny itsika manko mieritreritra hoe fa iza zany no mitondra de iza mpanora reo rehetrarehetra reo no atao hoe mpitondra fa ny any lokom-boasary rehetrarehetra ny atao hoe mpanohatra ry zareo no mpanohatra jereo tsara ny zavatra misy raha vao milaza le mpitondra ny Andriana Solonaiky Siteny ny Ara-Valomanana ry Baba ry Clémence amin'ny maraina teo de hitatsika fa any am'le hoe any ve zany vahaolana am'izao fotoana izao any am'le fisamborana ve zany zao vahaolana am'izao fotoana izao fa nanao ilony reo olonireo nanakatsakana ve ny lalana ve reo olonireo raha ohatra ka nisy fanakatsakanana ny lalana de niraisinareo le fepetra hoe akosa le fampiresana zany hoe tsy azonareo atao satria tsy nazahonareo alalana de aravao aloha ireo olonireo ry zareo nge nametraka totataratasy teny anivon'ny commune zay aneny nataony tao anatin'le izy nametraka mbola averiko tsara nametraka ny atotataratasy am'le fangatahana fahazahon-dalana tao amin'ny alakamisy 25 volana septambra de manasa ny Andriatongarivo Rakotondrazafy Lalatina arety izy hotongeny iny tena za tena mipedesiny mihitsy tam'izay Andrianarivo afatra tadidiko tsara mihitsy nanao fandaharana tao amin'ny fahitalavim-panjakana za efa tatony ny asa le andro raisam-pirenena momba ny onjam-peo de niteneny mihitsy hoe tsy maintsy teneniny ty anarany ty de teneniko foanako zay efa zay le teneniko so de be deo ako ny zavatra misy zany ao ny ankehitriny mamahan le lasahirana ve fisamborana io any le raha matahora le ataonareo ny malagasy manangana saina eo amin'ny taniny mazava zany fa taniny io tsy misy saina afy eo le sainam-pirenena le drapeau io tiako resahana io fa raha nisy zavatra hafa teo de ifandrohitan'ny reto sy reto zany ty tany ty fa sainam-pirenena malagasy no mitsangana eo maneho hevitra le malagasy amin'ny hoe ny fisiny rano fisotro madio eto amintsika amin'ny akapobeny eto Madagasikara mihitsy ny resakeo tsy anala mangarery ny voankasika io nataon'izy mianada io sy mpanolotsaina teny anivon'ny commune fa manerana Madagasikara io ataony io maneho hevitra izy ireo ny makasika ny hoe tsy misy tsony izay herinaratra izay eto amintsika ary tsy misitraka izany de miantso izy ny am'mifady izy ny tsy miteny hoe miantso ny vahoaka malagasy ray manontolo fo izy miantso ny Andriatongarivo Lalatina Rakotondrazafy arety ho tonga amin'io 25 io fanasana zany zay ve re olona le setryn'le izy hoe samborona de le olona le misambotra eo Andrianarivo avatra de manao fanamina sivily inona ary ny atahorana ao anatin'ilay izy misy zavatra tsy mahazavatsony eto amin'ny tany sy ny fireny zay nge le nyresahako teto hoe tsy ianareo am'izao fa reto olony reto ny atao hoe mpitondra reto zany ny mpitondra fa mpanohatra de volomboasary zay anie le zavatra misy de rehefa misy zavatra manohintoana la ny andro ianareo mpanohatra ao anatin'le famalinan'lay mpitondra amin'ny anatin'ny tambajotra tserasera ny mpitondra hoa tsy zay le teny efa nazavaiko teo zay reo zany zay reniny ry Baba ry Clémence ry Ravalomanana ry Siteny reo rehetrarehetra reo mpitondra mialatsiny an'izay tsy voatonina fa mpanohatra de volomboasary rehetra de laha ny andro ao anatin'izay izy amin'ny sehatry ny famalina anatina tambajota tserasera ny ataon'ny mpitondra izany hoe raha jerentsika zany raha raha-pirenena amin'ny ankehitriny de mafana
mafana io raharaha-pirenena io fa olana ve le fisamborana ho samborona amin'inona raha dinona fanadiadiana ho atao azy raha izay raha ohatra izy zao hoe samboritsika de fanadiadiana inona zany raha miteny anareo hoe tsy nahaza olon-dalana de izy angana notoana teny an-dalambe izy angana modika zavatr'olona teny rehetrarehetra teny aleo aloha zavatsara nyresa tsy sanatra ao nyvavaladiny lela hoe miaro be fahatany fa ny zavatra misy iainana ho a le manosika an'le olona hitatsika zao teny ivato tapaka ny herinaratra manosika an'le olona ivoaka eny an-dalambe ny fahatapahan'le herinaratra fa tsy nisy mihitsy ny teo atoko politika nanosika anazy teny tsy maintsy midiny eny nareo tsisy en'izay teny raha manao izy menada miaraka ny mpanolontsaina tsy misy mihitsy zay foana manko le lazay le volomboasary atosiko ny mpanao politika ka inamony olana raha atosiko ny mpanao politika araka nareo tsy hanaoko fa rehefa le zavatra izy de mitsangam-bola anareo fa so de do tadima zavatsara fa misy fahataperany foana ny zavatra zay atomboka fa tsotrany nareo efa zatra le nyteneninareo teo efa zatra ny mpanao politika dia ny mpanao politika teo anay ozy izy dia tsy natao an'ny olona madio fo mazava ane zany le izy pitehana ane zany tsika andrianarivo avatra andria tsy lavero gaetan de io zao maneho hevitra le olona de zay tsy natao an'ny olona madio fo de manao valifaty injehana indray le olona ao anatin'izay sehatra rehetrarehetra zay tadio mazava tsara fa ianareo volomboasary manangana fahavalo ho anareo zay le zavatra misy satria vitsy mikitrana irery rehefa nanao ankalalahana le olona tsy nisy nininona teo tsisy potika teo tsisy famovozana voatotoana teo fifamovozana zany de efa mitohana foana hatram'izay fa vandy lainga ohatran'le tenen'le lehibe anareo ny amin'ny hoe tsy ny olona efa mifitoana fifamovozana eto de mpanan-karena ny malagasy metsena ny grande surface ny malagasy fa malagasy to iza le metsena any de malagasy to inona no mampitohana le fifamovozana angatsy na mahaly alasahirana indray le teleferika zany le teneniko teto hoe lasa fialam-boly le izy fa tsy natao fitaovana hitaterana fa raha iverenatsika zany satria io moa zany efa vavao efa ofisialy io avy any an'lehibe ny famiretana ny mpanohatra eny anivon'ny ny mpitondra zany ny mpanohatra eny anivon'ny anteny mera-pirenena satria izy no ao anatin'izay andriana solonaiko sy teny satria ny volomboasary zao zany lasa manohatra ny anreto olona ireto de mazava zany fa nidina teny lefa nametraka le atao tantaratasy izy dia mizotra raha ny fahalalako anazy zany aloha hatreto de andeha izotra andeha eny amin'ny préfecture satria tsy maintsy zay moa zany ny atanatohatra ale raha andeha angataka toerana anankiray eto analamanga de mipréfet zay tompon'ny tanàna ny tabe ny tanàna zay tompon'ny tanàna sy ny préfet zay mifeha ny faritra analamanga de ao anatin'izay tonga ny ianareo manao fanamina sivily misambotra azy de anaovanareo inona na le olona raha ve alaivitsika sara ny eritrehitra le olona izay anao fanadiadiana azy any am'izay hitondranareo azy zay mbola tsy fantatra amin'ny ankehitriny hoe nakaiza fa de no samborona ny hita de inona zany no fanadiadiana atao am'ilay olona raha hiteny anareo hoe tsy nahazaon-dalana izy ane vo ametraka an'le ato tantaratasy am'le izy tsy nitarika vahoaka izy andao nareo ry vahoaka malagasy rehetra anaraka anay ametraka an'ty eny amin'ny nivon'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny anivon'ny préfecture tsy niteny an'izay izy fa nametraka fotsiny izy de mirava jereo tsara ny zavatra misy mazava anie zany fa mazaka olona no ianareo izy tsy nitambazan'ireo olon'ireo fa oetin'ilay izay le teneniko hoe misy zavatra manosika ao teren'le zavatra misy de mandeha ho azy lay izy fa ianareo na mbola miteny areo hoe andao fa misy vatsy tsiny zao ry misy tosika famena tsy ho antsony ny olona satria na ny antony efa mijery am'le raha-pitsora afaka pitso am'izay sola ka misy do eto amin'ny tany sy ny firenena ka sanatriavony vava ny resaka aloha tsy tohizako fa itsika miara-mahita miara-miaina ao anatin'izay sehatra rehetrarehetra zay de ho raha isika ny antso tafiditra satria de abetsaka ianareo hoe mba homeo sehatra zay ry marijaona de izay le marijaona mahazo micro be de be manko le olona le mitely le aiza le mmm zay le
maro jaona mahazo micro raisika ny antso tafiditra izany eto fa tafiditra ao Antananarivo afatra dia raisika ampitoniana ampilaminana satria nonjam-peo dia fanabeazana sy fitezana ho atsika rehetra dia ataontsika ao anatin'ny fitoniana tanteraka izay ary dia isorana anareo foana hatramin'izay ka hatramin'izao ao anatin'ny hoe fametrahana an'izay rafitra izay tsika mametraka rafitra foana ny amin'ny hoe fanajana sy ny nonjam-peo fanabeazana miaraban'ny efa tafiditra arany 34-42 vovoka vitsivitsy efa ao ianao eto fa nion-kevitra anao allo eny tompoko io miaraba tompoko miarabanao iza dia vaiza tompoko miavaty fianaratsoa ihany eny tompoko miaraba tsika avy any faritra tsy fianaratsoa ihany ty mazava misy ilay faneho-kevitry ny mahajaona teo ofisialy tsy ny vahoaka malagasy tsony no mpanohatra fa ny firongony volomboasary no mpanohatra hay ve misy an'izany hoe rehefa manao mangataka fahazahoan-dalana ve zany dia samborona avy hatrany mazava ho azy zany fa mpanohatra ny fanjakana sy tarihan'izao volomboasary zao ka ny afatra tiako apetraka dia zao aoka itsika vahoaka malagasy mianga amin'ny faritany enina eto Madagasikara Fianarantsoa Toliara Tamatavy Majunga Diego sy ireo région rehetrarehetra sy ionina ary tsy amela ny tantsika ho ampijaliana sy ampahoriny mpanohatra izay mieritreritra ny mbola anao hoe mpampiretana amin'izao fiainatsika malagasy izao raha tsampanao hoe tena maharary ianao amin'izao fampiretana izay ataon'ny mpanohatra izao le mpanohatra tiako tenenina dia efa ofisialy ireo volomboasary ka raha tsampanao hoe maharary ianao ny vahoaka malagasy andao tsika ijoro ary mangataka eto asivo fanentanana isaky ny faritany izy mba tena hampahomby an'izao faneho-kevitra lehibe izay ho isokafantsika mialaka misy izao ary tsy hijanona raha sy tapitra ny fangatahana sy ny faniriany malagasy fa tsy mety zao tsy azolena sy fampahoriny ary fanaovana raha-matahora isan'andro isika ny miara-mahita fa ny faritany rehetrarehetra eto Madagasikara dia aza mieritreritra mihitsy na raha volomboasary hoe mitafy an'iny akanjo volomboasary iny ireo malagasy izay rebirebenareo amin'ity varitsindry spectacle fanomezana tisserie sy reto veta sy ny karazany reto dia mihevitra ve ianareo fa hoe ao am-pony malagasy ianareo tsia ianareo zao no mpanohatra fa ireo malagasy ireo efa ela miandry ary leo ka izay mahatonga na mametraka hoe anisy fanentanana isam-paritany izy tia mba tena hampahomby tsara ary ireo olona izay nosamborina ireo dia mangataka izahay malagasy avoaka ao anatin'ny fotoana firy ary ho avotsitra ireo satria taratasy fahazahoan-dalana no takino ho apetaka izy ireo fa tsy mitarika olona mihitsy ireo ndao hiaraka irona akery amin'ny privé na akery amin'ny commune tsika tsy izay le izy fa taratasy fahazahoan-dalana no hoentiny babately ka maninona ny samborinareo avoa ireo saotra toko makasitraka anao raisika indray ny antso tafiditra manaraka miarabanao eny tompoko iza dia vaiza tompoko any avy ty Toliara ihany maheno ny Clémasy madame Clémasy zany samborina nefa fangatana no atao io zany fampitahorana io jerevony ao Antananarivo zay raha andeha emotra indray koa satria misy an'izay tsy ho sakiny mihitsy ny anao inona iny satria zavatra mazava be eny ny tanjona andry zareo ary tsy namitaka vahoaka izy fa hoe hangataka fanomezan-dalana fitondra any madama Laladiana ao amin'ny kianjan'ny demokrasia ka ny zavatra mahagalo ohatra misy sambosambotra ohatran'izany mihetsefa nareo Antananarivo fa nareo ny voalohany dia manaraka fotsiny aty amin'ny faritany fa tena milendalenda dia milendalenda fomba fihetsika ohatran'io ny aty amin'ny faritany amin'izao fotoana zao ka raha nareo io mihemotra amin'izay zavatra zay fa hoe voasambotra ny any dia hoe izany tonga dia rehetrarehetra tonga dia miditra anatin'ny prison rehetrarehetra miaraka amin'ireny olona voasambotra ireny fa kaza mihemotra mihitsy nareo fa zao ny fomba fipakana azy zao dia makasitraka dafy elatsindra nga makasitraka anao
raha isika ndray ny antso tafiditra manaraka satria dia maro be ianareo no miditra ato raha ny zavatra misy efa nytansaiko teo hoe avy nanatra ny antao tantaratasy teny anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ary saika andeha eny amin'ny préfecture dia teo amin'ny manodidina teo zany dia efa nisamborona tamin'ny fiara roa samihafa ary mpitandro filaminana manao fanamiana sivily no ny sambotra azy. Miarabanao. Eny tompoko. Salama tompoko. Miarabanao. Eny tompoko iza dia vaiza tompoko. Nahoana ny fandehany va? Efa tafiditra ianao arany iza dia vaiza tompoko. Mba traika zavatra ao tenenina raga. Eny tompoko. Mikasika an'le ao Abenetry. Hoe to mifanakevitra. Zaho manko mba tompo-tanàna te ihany. Eny tompoko. Io le olona miteneniny zareo hoe nataon'olona kidnapping. Izy mihitsy no mijoro vavolombelo ao amin'ny tambazona serasera amin'izao tsika miteny zao fa noterena ary natao ankiteritery hiteniny zavatra tsy tokony hoteneniny. Nanambara ampahabe maso mihitsy izy fa tsy nisy olona nanao kidnapping azy na ny ray ara. Fa i maître Zily hono napaka chef quartier azy teny amin'ny tanàna misy azy dia nanerisery azy hanao hoe enao zao atavo. Fa tsy nanaiky izy ary nilaza marina mihitsy izy teo fa tsy marina hono le zavatra. Tsisy olona nanao kidnapping azy. Eny tompoko. Zay zany ny zavatra misy ato. Fa io maître Zily mihitsy no tena fototry frongo ny zavatra rehetrarehetra ato aminay Abenetry. Izy mihitsy no tena manao an'iny fa izy manko na azy vola be azy zany dia izy mihitsy no tena manao an'iny. Zay ny fandehan'ny zavatra ato. Satria zanaka nabaviny manko le nataony merana ankily maliniky. Izy no tena problema ato. Zay le izy. Ka misaotra betsaka tompoko fa zay ihany mba pitaiko. Makasitraka anao anatin'ny fanehoan-kevitra raha isika indray ny antso tafiditra manaraka miarabanao. Eny tompoko. Efa tafiditra ianao dia afaka miteny avy hatrany mitondra an'izay fanehoan-kevitra izay. Izany efa tafiditra ao afaka miteny avy hatrany ianao satria fa ao ianao dia lasa lany le fahanantsika dia zay le mahatonga an'le olona le opérateur mahazo tsiny nefa antsika mbola variana mijery manodidina ihany koa. Aorany izany efa tafiditra ao alohan'ny hidirantsika any amin'ny faingo dia andray antso hatrany isika satria dia mafapana ny toedrara eto amintsika ao anatin'ny sehatra maro isan-karazany ho amin'ny ankehitriny. Ny zavatra misy zany amin'ny izao fotoana izao raha ny fanehoan-kevitra avy any amintsika marobe. Miarabanao rehefa tafiditra ianao. Eny tompoko. Efa tafiditra. Eny tompoko eto fanehoan-kevitra anao. Avika Vati Tomasina ihany tompoko. Miarabantsika avy any amin'ny faritra Antsinanana. Faritra ny Tomasa. Miaraban'izay maheno dia miaraban'izay mafana. Ny aty Tomasina aloha raha resaka délestage dia mbola azo lazaina antonontonony ihany. Ohatran'izany koa ny rano satria ty misy an'ny epopy-tany. Fa ny anareo an-drenivohitra ao dia tena mafotaka be. Kanefa rehefa nahita zay omaly aniny fitarihan'ny olona mianadara eny dia inona ny zava-misy ataony sasany fimehezana indray le izy. Atao fimehezana le izy. Nefa anareo any ny tena marary voalohany. Ary manampy an'izay ao daholo ny ministera manomboka avy amin'ny filoham-pirenena ka hatramin'ny président fokontany ao daholo no mipetraka. Ka mitarika le olona moalaoala fotsiny tsika aty anaty Facebook. Tsisy mitarika le olona tsika menomenona. Ka za zany dia tena hiteny hoe oka itsika indrindra itsika tanora. Taritin'olona amina zavatra hafa amina base ny resaka Facebook avily zareo any ny saintsika dia variana any indray. Lasa ry mitiavana ny mamaika atika fa tsy amin'ny hoe ahoana no avin'ity firenena ty. Satria ne ireo mpitondra reny efa any amin'ny 20 taona mihoatra daholo ny ankamarony. Mino zany za fa afaka 40 taona reo efa tsy intsony. Fa itsika 20 taona amin'izao fotoana zao mbola eo tsika raha ohatra ka tahin'Andriamanitra afaka 40 taona. Ka mandinia tsara itsika tanora. Za tsy miteny hoe andao hidina an-dalambe na andao hikomy
fa mba jereo no avinao tanora fa re mpitondra reo ne ireo ne vao miala eo mpitondrana izy ny avenira ny vady aman-dana nefa mipetrapetraka lasa izy any andafo. raha isika nay ny antso tafiditra manaraka 2 minitra isaky ny miditra dia afaka miverina zay iverina manoloana ny tranga izay misy miarabanao ary nefa ao ianao 033 honorable avy aty Ropa ihany miarabantsika vanetero zava-misy le fisambosamborana io zany ty manentana malagasy rehetra nitsy andrindra ho atika Antananarivo andao tika mbola amokan'izy mianaka reo na iza na ireo matapa hoe leo amin'ity délestage durama ty dia andao fa izao tika mandeha mbola tonga ara-dalàna na izay naprimany andreo indrindra ty fanitsakitsahana lalàny ty eto amintsika zany lasa atao misambotra olona tsy amin'ny antony tany anany tiny de izao andao lery zao indrindra tsika tanora andao tsika hitaky namohana andreo olona reo fa tsy rariny zao ary indrindra fanambanina sy fanaovana tsinitsinina atsika malagasy anao izany lery makasitraka to makasitraka anao raisina ndray ny antso manaraka be dia be mihitsy nareo no misisika ao anatin'izay antso izay miarabanao ary nefa tafiditra anao dia eto mifanehoan-kevitra anao eny tompoko 3204 257 vovoka vitsivitsy bary any ranga amerina fitenenana kila ranga bazafady eny tompoko le fisamborany ty le fisamborana izy menada ohatra malahelo rangany tena fa inona moa ny andrasana amin'ny lakamisy olona ho sambosamborana be fahatany olona tsy mitona olona tsy maninona le olona fa andeha anaty satota talatasy inona zany isamborana an'leo andao ranga ho tedavina ny projet ampidirana le olona reo tokony tsy andy amin'ny lakamisy zany fa andao andy misaotra topoko makasitraka anao raisina ndray ny antso tafiditra manaraka rehefa tamisy tafiditra dia miandry kely aloha tsika dia vao miala iny tongotsika dia miditra avy hatrany mitondra an'izay fanehoan-kevitra izay miarabanao arany efa tafiditra ianao dia hoeto mifanehoan-kevitra dia lasy ianao ny zavatra misy ao anatin'ny izay raharam-pirenena izay miarabanao rehefa ao ianao eny tompoko 3325 dia 790 vovoka vitsivitsy meo fitenenana izy andrenarivo avatra fa efa ela be izy andrenarivo avatra zao any tinaona zay io fahatapatapahany roa ny komandy anaovana an'io ngamba titika koa ny eto Antananarivo fantatra hoe aneninona rio an'Ambohijatovo ve sa any Akavola sa aneninona iko mazava fa ao Tanandrano misy dirama ao misy komandy rehetra Antananarivo raha ohatra itika fasaky ohatra hoe rano fetsika tika ohatran'izany afaka makany akoatran'izay io resaka fanotofana le fanerianan'ery io mbo tikilovy ihany zalany any ambo nambony talatamaty any sy ny any ambo zanaka avany tediny reo tsotra makasitraka anao